Eliam miarahaba manokana ny dadamalako Yahova. Elia ihany koa miarahaba manokana ny Yahozoa. Tonga amin'ny fotoan'iletsika izay iarahantsika amin'ny zoan'ny Iozoa. Amin'izao ora amin'ny 7 alina izao. Somary efa mihoatra kely moa lera fa tsy manino ihany koa izany. Mbola misy fandaminana kely izay natao. Raha tafaraka indray zao ny amin'ny teny. Dia mirary soatsika samy otahiny Iozoa azy hita manaraka. Ary tsy mijanona ny miaino ny teny Iozoa. Otahiny Iozoa daholo itsika rehetra ny amin'izany rehetra izany ary. Voalohany teny aloha dia aty aminay zao amin'izao ora zao misy zava-maneno be manenoneny be mihitsy aty. Dia somary manamboatramboatra sofina kely izany nareo aloha. Satria tena tapatapa be mihitsy izy. Efa izany ihany moa izany hoe tsy dia andivisana azy fa tena mafy be ilay zava-manenon'ny olona any ambadika any. Dia mety ho henonareo ihany ilay izy fa tsy avy etỳ aminay aloha ilay izy. Ao mitobotoboka be ilay fitaovana izany. Ny teny tsy misy sady manoka kely fa zizaka be. Ny teny fampiresahana aminareo indray androany, ampianarin'ny Elianareo dia ny teny hoe tena avy any amin'ny lanitra marina ve izany Elia izany. Izay ny iterevantsika ny amin'izao an'izao aloha izay miaino. Satria izao aty ampitan-dranomasina dia izany indray izany no entiny tevoly izany. Manakana ny lalan'ny olona. Tena vitan'izareo mihitsy moa izany miteny amin'izao hoe vendrina be hono izany izay olona mino izany hoe izany Elia izany dia avy any amin'ny lanitra ka hoe ambasadaoran'ny Iozoa. Hoe ny olona rehetra izay mino an'izany dia vendrina. Fa ny olona rehefa eto ambony tany tsy avy any amin'ny lanitra izany fa olona daholo io. Ary ny entin'izareo anamporofona izay indray moa dia miteny akaiky hoe ahoana ry izy manambady. Fa raha olona avy any amin'ny lanitra izany tokony tsy manambady. Izay indrindra no resantsika izany androany. Somary mihafiafy ihany koa izany sofina ilay mitokotoko fa tsy haiko na henonareo any izany na tsy haino fa tena mitatapata be mihitsy ilay izy amin'izao aty aminay ity. Tsy dia maheno nareo. Mahafinaritra izany rehefa tsy maheno nareo fa raha izay aloha dia tena tapatapa be. Ndao ary hoentsika amin'izay ary ny teny voalohany indrindra. Inona ny fanamporofonina avy any amin'ny lanitra izany Elia izany. Ho resantsika ao anatin'ny testamenta taloha aloha. Ary ho tsindrintsika ato amin'ny tenin'ilay mpaminany Israelianina farany dia Yahozoa. Ny teny alika hatramin'ny testamenta taloha moa izany lany hoe
ny teny tany amin'ny tsisy idiran'ny ilay Yahosoa amin'any farany. Fa ny teny amin'ny testamenta taloha no jerevantsika, ilay fanekena taloha zany dikan'izay. Dia mazava be mihitsy ny fahalalanao dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Araka ny boky Nisea toko 1:15 andin'ny voalohany sy ny faharoa. Manomboka zany ny teny milaza mihitsy ny fanaporofona fa zany Elia zany ambasadorany Yahosoa dia tsy avy ety aminareo mihitsy, fa raha avy ety aminareo izy dia tsy nafaka anareo tamin'ny fahotana. Ny porofo nefa mifafaka amin'ny fahotana ny olona izay miaraka amin'ny Elia dia ianareo izay dazy efa miseho manerana an'izao tontolo izao. Ianareo mihitsy ny vavolombelon'ny fahamarinana, fa tena misy ny fanafana amin'ny fahotana, misy ny afaka amin'ny fahotana ary tena tsy manota intsony. Izay sary izay efa hitan'izao tontolo izao dia porofo mitohaka amin'ny tendan'izao tontolo izao, na tiany na tsy tiany, na ekeny na tsy ekeny, na marina aminy na tsy marina aminy. Efa misy tokoa ny tsy manota intsony ary tena tsy manao ratsy intsony ary olona parfait. Ary izay sary izay mihitsy no midika fa efa tonga ilay avy any amin'ny lanitra ny lanitra noho ny amin'izao fanaporofona manaraka reko anareo izao. Ka ny bazin'ny fanaporofona zany dia tokana ihany dia ianareo izay daha tsy manao ratsy intsony, ianareo izay daha tsy mety manota intsony, ianareo izay daha lasa parfait tanteraka, perfect hoy ny anglisy. Zany rehetra zany ny fanaporofona ny sovitan'ny Yahosoa, ilay zanaky ny avo indrindra teo miazo fijaliana izay entiny Elia ankehitriny amin'ity planeta teranareo ity, hoentina naporofona fa efa tonga mihitsy ny avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Dia omenantsika amin'izay mitombo sy andininy. Izay atoko fa 9:50 andininy voalohany sy ny faharoa. Isaia 59:22. Indro ny tanany avatsy fa mavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare, fa ny heloka roa no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny taviny anareo ka dia tsy mihaino izy. Io Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanoviana. Ka raha ohatra izy zany ka tsy mihaino ny mpanota, ataony olona anankiray ahoana no mahafaka olona amin'ny fahotana raha mpanota izy. Izany hoe ataony olona izay mpanota ahoana no afaka olona ho lasa tsy mpanota. Ny olona ety an-tany rehetrarehetra ohatra nareo olombelona mantsy dia mpanota daholo. Ary amin'ny mampanota anareo tsy possible mihitsy no lasa tsy mpanota izay miaraka aminareo. Fa matoa zany lasa tsy manota intsony izay miaraka amin'ny Elia. Zany Elia zany dikan'izay fa tsy avy ety aminareo. Vakitsika amin'ny bokin'ny Joba toko 14. Joba 14. Aiza moa ilay misy an'ilay teo hoe fa tsy tika atao voatily izy. Firy moa lasa hoe tadidiko tany.
fa voatsy tadidiko izy hoe aiza izay olona maloto a raha fiteraka madio tsy haiko tadidinareo iny teny iny mba menana kely hoe zay teny izay raha torony mamampo mamy mametoko tsy ambiny be mba firy izy ohatrany any amin'ny andiny fafiry amin'ny jobao tadidiko mihitsy ny izy fa tadidiko laza 14 ny tadidiko aleka tena kely tadidiko mba firy ngamba izy siny aiza korony izay maloto amoaka madio zay mihitsy le sary mipetraka anatin'le teny tsy aloha karona kely izy ary aloha tsy 14 ka io indray resaka vehivavy miteraka ny dikany io dia tilo izy aiza moa izy hoe aiza kory izy izay madio ateraky ny maloto kavelete ena sy tadidiko mihitsy ny izy mba lefa kely aty io anareo izay mahay an'le teny fa tsy tadidiko mihitsy izy ty moa application fa tsy baiboly dia lasa tsy tadidiko mihitsy le hoe aiza moa misy an'izy tena izy ka tsy izy indray tika teny ty mihitsy nisy kay aiza joba 14 ihany izy satria izy fatsafaka aiza zavatra hafa mihitsy moa kay nita joba 14 ihany izy aiza ny misy madio ateraky ny tsy madio tsy misy na dia ray akory azy ny teny eto izany dia mametraka tsara mihitsy ny hoe tsy misy olona ho madio izany ka ateraky ny tsy madio izany hoe avy any amin'ny olona maloto izany tsy misy zavatra ho madio voaka mihitsy ny eo raha maloto izany Elia dia maloto automatika izay naterany dia olona miaraka amin'ny Elia zany dikan'izay fa matoa ny olona miaraka amin'ny Elia lasa tsy manota intsony matoa ny olona miaraka amin'ny Elia antapatapaka be zany matoa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony amboarina kely angamba le plasiny eny aminareo any satria eniko isy misy tapatapaka any aminareo any matoa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony a dia zany Elia zany mihitsy nefa madio ny dikan'izay tsy tapatapaka veneny aminareo any ay raha reo tenenako reo zany dia milaza mihitsy ny fa ny olona maloto dia tsisy Andriamanitra miaina ary avy any amin'ny olona maloto dia tsy misy zavatra ho madio mihitsiny ny zavatra misy anefany a zay nge maheno hoe tapatapaka leny aminareo any raha mireo teny anankiroa nameko anareo reo dia milaza mihitsy tsara fa tsy misy Andriamanitra miaino ny mpanoto ka raha tsy miaino ny mpanoto io Andriamanitra io zany a ahoana moa izany ny afaka an'ilay olona ny fahotana
ianareo zeta rehetrarehetra zany mamirana azy tontolo zao izay indrindra no anindiko foana aminareo zeta hoe porofoy fa tena nafany eo soanareo satria miditra makany amin'ny fanoerana amin'ny fomba aotra zany am'izay zao tolombelona zao hoe aiza koa ny apossible zany ahoany ianao no mahafaka olona ny fahotana aiza koa maveny amin'ny lanitrananitra anao zany ahoany ianao ny manambady tonga hatrany amin'izany izay le hoe le Andriamanitra mampanota ny olona teny fa tsy mba ray Andriamanitra tsy mampanota olona ka zay ny vokatry raha Jesosy ka zay ny vokatry raha Jesosy ny Andriamanitra tsy izy natsoina rehetrarehetra dia tsisy fitafinareo ny famarinana Andriamanitra mampanota zany tsy Andriamanitra miaina dia tonga na miteny hoe aza miaino no teny reny olona zay mivavaka amin'ny Andriamanitra tsy izy mpampanota anazy reny reto olona miteny izany masy dia olona tany amin'ny Andriamanitra tsy izy mivavaka dia rehefa tonga indray zao maheno zao fampianarana marina zao dia lazany marina teny mino no manaiky azy hoe aiza koa misy avalanitra zany olona ventra no mino zany nefa ny ekeny fa marina le teny dia tanao tsara amin'izany le fomba fampiasana ampiasainy dia volony sain'ny olona ahodiny amin'ny zava-tsisy dikany zay no mahatonga ny ely mampianatra hoe eno tsara foana ny teny ary ny tena mampime mihitsy ny dia le teny le Andriamanitra tsy izy dia volo miara-miasa aminazy reny no en'olo zareo reny ny fahendrena avy any amin'ireny no arahana nefa n'izy mahafantatra fa mpanota ary rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly dia Andriamanitra avy any amin'ny devoly miaraka aminazy iny no enony dia ny fahendrena avy any amin'ny devoly ny enony ny fahalalana avy any amin'ny devoly ny enony fa tsy mba ny fahalalana marina no arahana anjarantsika ny mieritreritra ny teniko izany hoe zany ny fahavoazam-be efa ny teny foana hoe aza mihaino ny teny demony fa rehefa mihaino ny teny devoly dia mivadika devoly ohatranazy vita ve fa tsy afaka mifahotana ianao hatramin'izay fa Andriamanitra tsisy mpampanota miaraka aminao io dia ahoana moa zany ny hevitra le Andriamanitra tsisy mpampanota no arahanao efa fantatra fa mpanota anao hatramin'izay dikan'izany tsisy Andriamanitra niaraka taminao dia ahoana moa le Andriamanitra tsy marina ny arahanao indray no mbola enona indray ny apahana teny avy any aminazy zany le te hoe ny aza mba nisaromany devoly ihany fa zao sarona ny amints'izy itenenako sy nanarako antsika rehetra hoe mamitany ho an'izay resy lahatra rehetra satria maneran-tany moa ny teny dia tsy misy efa-lefaka foana ny teny manerana azy tontolo zao fa mazava io teny io ny vavolombelon'ny fahamarinana zany Eliazana dia tsy ampiseho ny herinay sy ny fahefanay dia ny olona hitanareo tsy manota intsony tsy olona ray na olona roa kory no miteny azany na folo na zato amanarivony no miara manao fanambarana azy vavolombelona amin'ny teny fa tena tsy manota intsony ary tsy manao ratsy intsony ataonao ahoana ny amaly an'izany ary tsy hoe koa ny olona manaraka anany anatin'ny lavatranoko re olona reo ka hoe fahanako hoanina sakafo izy dia mody manaiky ny teniko samy manana ny tranony samy manana ny ataony samy manana ny asany fa samy mitazona ny famaseny ary tena tsy manao ratsy mihitsy ho vavolombelony ahosoafiny famezam-boninahitra ny dadamala iava reo ny vahoaka an'Andriamanitra manamarina zany fanaporofona voalohany fa matoa misy ny fanafana fahotana dia ny haino Andriamanitra ny dikan'izay ka rehefa mihaino Andriamanitra dia afaka ny fahotana le olona zay nenony ary tsy me manao ratsy intsony mazava ho azy fa le olona nenony voalohany dia zay mitondra ny teniny io ary matoa mihaino anazy Andriamanitra dia tsy mpanota intsony io ary raha tsy mpanota intsony io io olona io tsy avety tany amina avety aminareo zany avy any amin'ny lanitra ny lanitra io satria ny lalàna mihitsy no teny fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ianareo rehetra izay natera-behivavy ety nefa maloto daholo toy hoe ngainao sy natera-behivavy ie nateraka ny vehivavy fa hafa mihitsy ny fandehan'ny Eliazany Eliazany efa nitantanana efa nitantanana izy ary nalovana hatrany am-bola kely izy ary nitehirizina foana izy mandra-pahatonga ny andro teny iarahany amin'ny dada Iavasy Joshua navela ny aina tahaka ny olombelona rehetra rehetra izy fa voafidy izy ary voalary
mandrapatonga ny fotoana zay etsoina azy am'izay. Zany ny atao hoe Eliaza. Ary rehefa tonga am'izay ny fotoana ny etsoina azy andovy am'izay taovy ny asanao. De io izy mitsangana ary zay niaraka taminy de tsy nanao ratsy intsony, tsy manao teny intsony. Porofo zany fa efa madio io olona io dikan'izay matoa navita nanafaka olona madio. Satria ny lalàna dia miteny hoe aiza korony izay olona maloto ka hiteraka madio. Na hoe aiza koa zay hoe madio ateraka iny tsy madio. Izany teny zany dia manam-porofo zany fa matoa afaka mifahotana ny olona izay miaraka amin'ny Elia ambasadiovany Joshua. Elia mihitsy ny madio voalohany indrindra. Fa raha tsy madio zany Elia zany dia tsy afaka mifahotana ny olona ary tsy ho lasa tsy ho tonga tsy mpanota ny olona. Ary mbola mpanota foana ny olona raha toa ka tsy madio zany Elia zany. Fa matoa ny olona efa tsy manota intsony, Elia mihitsy ny madio midika an'izay. Zay ny fanaporofona voalohany amin'ny testamenta taloha. Hoe matoa afaka mifahotana ny olona ankehitriny, madio le olona. Mihaino anazy io Andriamanitra io. Satria ny lalàna dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Matoa nefa le olona zany afaka mifahotana, mihaino anazy Andriamanitra ny dikan'izay. Mihaino an'le ny rany izy ny dikan'izay. Ary matoa mihaino anazy io Andriamanitra io amin'izao fanafana fahotana matanjaka dia matanjaka amin'ity planeta Terre nareo olombelona ty. Tonga eto ilay tsy mahay manota intsony dikan'izay, ilay ny rany dada Iavamalala Eliano anarany. Naniraka anazy Iavano anarany. Reo toko sy ndiny hitanareo reo, adianinareo reo, ny fanaporofona. Fa tena mandeha ny fanafana amin'ny fahotana. Mandeha zany lasa tsy manao tentsony zany. Midika zany. Fa tonga eto aminareo ilay henon'Andriamanitra teny. Midika zany. Fa tonga eto aminareo ilay tsy mahay manota intsony. Tonga eto aminareo ilay efa madio. Fa tena mipetraka ara. Possible avy ety aminareo ety ambony tany ve dia olona izay. Satria ireo mpitondra fivavahana manerana azy tontolo izao ireo, na iza na avy aiza na tao amin'ny fivavahana inona ny misy azy, na fivavahana inona ny misy azy. Izay karazan'Andriamanitra rehetra natsoiny olona dia mitovy daholo ny patron, patron mpampanota daholo. Dia volo Satana zany ny dikan'izay ny resako io. Tsy nisy olombelona afaka mifahotana zany teto naray aza. Fa izao ny fanafahana mifahotana vao misy amin'ny alalan'ny Elia. Fa raha ohatra n'izany ka tena nareo olombelona ireo ny hoe mba nisy an'izany atao hoe tsy mpanota zany, efa eny nareo nafaka olona tamin'ny fahotana. Fa matoa ny olona tsisy afaka nareo amin'ny fahotana, mpanota nareo, avy ety an-tany nareo. Ka raha izany Elia zany koa avy ety an-tany ohatra nareo, dia tsy nafaka amin'ny fahotana tahaka an'ireo olona mpitondra fivavahana na avy aiza ohatran zareo. Fa matoa Elia navitany nafaka olona amin'ny fahotana, alasa tsy mpanota intsony izay miaraka aminy, alasa tanteraka. Dia tsy avy ety an-tany zany Elia zany, fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra izy, matoa mihaino azy ny dadany, ary matoa izay miaraka aminy dia tsy manota intsony ary tena afaka amin'ny fahotana. Fa naporofoana zany fa tsy avy ety aminareo izy. Ray izay teny izay. Niporofontsika ao amin'ny testamenta taloha ilay izy. Fa naporofona faharoa indray. Ho porofontsika amin'ny tenin'ilay mpaminany farany.
Yahosoa no anarany. Ahoana indray ny tenin'ilay mpaminany farany Israelianina? Satria mpaminany Israelianina no nareo teny. Io moa le fampianarana mandeha foana amin'izao tsika amin'ny teny izao. Araka ny Deutéronomia 18:15 hoe mpaminany Israelianina no nareo, ary Yahosoa dia mpaminany Israelianina. Deutéronomia 18:15. Ahoana ny fipetraka an'izany teny izany? Hoe io teny mpaminany. Ary ilay mpaminany farany izay atao Yahosoa, ilay mpaminany farany Israelianina, izay no dao jerevantsika indray ny teniny. Dia izao ny tenin'io Yahosoa io hoe aza manota intsony. Ny tanjona izany dia ho lasa tsy mpanota ny olona. Fa raha mbola mpanota ny olona dia tsy izy izay, tsy miaraka aminy izay. Araka ny boky arikatra amin'ny Matthieu, tsy Matthieu fa Jauna ilay izy. Jauna 8:11. Araka ny efa haitsika sy fahafantatsika. Ary hoy izy, tsy misy tompo. Dia hoy Yahosoa taminy, izaho koa tsy manameloka anao mandehana, ary amin'izao tsisy izao dia aza manota intsony. Araka ny Jauna 9:9. Hoe aza manota intsony ianao. Izay zany tenin'io Yahosoa io. Tsy n'existe teto amin'ity planeta Terre ity mihitsy io taoriana na tsy nateo intsony ny an'i Yahosoa sy ny apôstôly. Rava izany teny izany. Tsy n'existe intsony izany. Tsy nisy olombelona nahavita natateraka an'io teny io, na iray aza. Afa-tsy Eliary ihany. Eliary ihany nahavita natateraka an'io teny io aza manota intsony. Fanapolo foana faharoa. Fa tsy avy ety an-tany avy ety aminareo ity izany Elia izany fa avy any amin'ny lantilanty izy. Aty nahavita natateraka an'io teny izy hoe aza manota intsony. Ny olombelona rehetra izay ety an-tany nateraka ny vehivavy tahaka anareo ety an-tany dia mitovy lenta sy kilasy anareo, tsisy afaka mifahotana anaray aza. Elia kosany dia niaraka taminy afaka mifahotana. Izany hoe koa izany nateraka ny vehivavy nefa ny maloto e. Ny resahana eto nateraky ny vehivavy dia io tsy nafaka tamin'ny fahotana. Tsy afaka tamin'ny fahotana izy. Fa Elia tena afaka tamin'ny fahotana sady nafaka tamin'ny fahotana. Satria tsy avy ety aminareo izy fa avy any amin'ny Yahosoa. Avy any amin'ny lantilanty izy. Ahoana ny fanaporofona aminareo ataon'ny Elia fa avy any amin'ny lantilanty izy. Izao no nalàna navoakan'io Yahosoa mpaminany farany. Azo romenany alika izay masina. Vaketrika ilay izay teny izay araka hatria any amin'ny boky Matthieu 7. Matthieu 7 aiza misy andininy faheniny. Matthieu 7:6. Aza omenany alika ny zavatra masina. Ary aza tsy mpiondrona ny kisoa ny vato soanareo. Fandraoana hitsakan'izany izy ka hifototra dia miraviranareo. Ny lalàna nameny Yahosoa dia hoe azo omenany alika ny zavatra masina. Matthieu 7:6. Matthieu 7:7. Izany hoe ny teny dia milaza mihitsy fa aza omena ny alika zavatra masina. Tsy fampitoviana olona amin'ny alika akory izany fa tenin'Andriamanitra no miteny an'izany. Ka raha misy tezitra amin'izany dia ndana tezitra amin'io Andriamanitra ny Abrahama io. Misy tokony izy no miteny iny. Izy anefa ilay oharina lazainy tenin'Andriamanitra io alika. Reto alika reto no tenin'Andriamanitra dia reto mpanota ny velany mpijangajanga sy mpanao ratsy ireo. Tsy azo omena an'ireo mihitsy ny fahamasinana zavatra masina avy any amin'ny lantilanitra. Ka
kanefa n'ilay fahamasinana mihitsy izao entina izao satria matoa afaka ny fahotana ny olona lasa masina izy nazo zavatra masina izy ary ny fahazaony an'ilay zavatra masina mihitsy dia ny fanahy masina noraisiny mihitsy io mahasary mpiarana io Andriamanitra io hoe azo omeny alika ny zavatra masina. Izany hoe ny olona mpanotany ivelany dia tsy mahazo ny zavatra masina, fa ny olona mahazo ny zavatra masina dia tsy maintsy avy any amin'ny lanitra ny lanitra ihany vao mahazo an'io izy. Lova kitsika izay teny izay hoe matoa zany Elia navitana afaka olona tamin'ny fahotana ary lasa tsy nanota intsony io raha lasa masina ilay olona nandray ny zava-masina avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Elia mihitsy ny avy any amin'ny lanitra ny lanitra ny dikan'izany matoa ny zavatra avy any amin'ny lanitra ny lanitra manaraka anazy. Dia ny fanahy masina manala olona fahotana. Apokalipsy toko 2:20. Verset 15. Apokalipsy 22:15. Fa nivelany ny alika sy ny mpanao ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra ty lainga sady mpandainga. Même classe mihitsy indreo any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra. Any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Araka ny teny alika ny Apokalipsy 21-27 hoe Apokalipsy 21-27 ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina na izay mpanao vetaveta na izay mandainga fa izay voatsohatra ao anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Fomba azo miditra amin'ny lanitra ny lanitra zany ny mpanao ratsy rehetra anatin'izany ny alika. Ary ilay alika dia tenen'ny dada Iava hoe any ivelany ny alika. Ka ny alika zany dia zavatra any ivelany tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Reny zavatra avy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra reny ny Andriamanitra azo omena ny zavatra masina. Ten'Andriamanitra ny teny izany fa tsy za va iovaka io tsara io fa meko anao idolo le teny io. Andriamanitra Abrahama no namoaka an'io. Ka ny olona mpanota zany ty resahana ity zany hoe any ivelany ireo. Ny zavatra masina nefa tsy azo omena andreo any ivelany ireo. Aiza zany misy any ambasadeur-ny Jehoshua Elia matoa navita zao zavatra zao izy. Mazava zany ny ambasadeur-ny Jehoshua izay navita natonga olona lasa masina sy mpanota intsony fa tsy mba olona any ivelany izy. Any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra fa ao amin'ny lanitra izy. Avy any izy ny dikan'izao. Matoa navita olona tsy manota intsony izy lasa parfait ny olona miaraka aminy tanteraka tsy avy ety an-tany izy satria ny ety an-tany mpanota dehoro izy ten'Andriamanitra ny alika. Dehoro reny. Zany hoe tsy ao amin'ny lanitra reny. Ny tsy avy any amin'ny lanitra reny dia dehoro tsy mahazo mitondra zava-masina. Matoa Elia navitana nahatonga olona lasa masina tsy manao ratsy intsony Elia avy ao amin'ny lanitra ny dikan'izay fa tsy mba dehoro zany izy fa tena à l'intérieur izy. Dans le ciel des cieux. He is from the heaven of heaven. Hozy ny anglais. Il est venu du ciel des cieux, hozy ny frantsay. Izy dia avy any amin'ny lanitra. Satria ilay fanjakantsika dia any amin'ny lanitra fa tsy ety an-tany. Karaha hoe any ivelany ny alika, any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ny dikan'izay. Ny fanjakako nefa noho Jehoshua dia tsy ety amin'izao tontolo izao fa ny fanjakantsika dia any amin'ny lanitra ny lanitra. Efa bakitsika izay teny izay hoe ny fanjakantsika dia any amin'ny lanitra ny lanitra. Azo kakakely an'izay indray
Hitantsika izy Filipianina 3:20. Filipianina 3:20. Fa ny fanjakantsika ety any an-danitra io zany eo any amin'ny lanitra ny lanitra, ary ihany koa no endrakantsika mpamonjy dia Osoatombo. Mazava be zany fa le hoe any ivelany dia any ivelan'ny lanitra ny lanitra ny dikan'izay. Ianareo avy ety an-tany reo zany resahany zany hoe ilay lazaina fe any ivelany alika zany de olona ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy any amin'ny lanitra ny lanitra izy. Izay tsy avy any amin'ny lanitra ny lanitra rehetra zany resahana zany. Nareo olombelona kely ety an-tany zany tenenina amin'izany resaka zany. Zany mahatonga nareo tsy mahafaka fahotana olona io. Tsy afaka fahotana amin'ny olona mihitsy nareo satria nareo avy ety an-tany. Filipianina 3:20. Ianareo zay avy ety an-tany dia tsy afaka olona fahotana zany no ovinanao viny. Ary zany mahatonga nareo tsy navita nafaka olona fahotana. Satria nareo any ivelany lanitra ny lanitra nareo. Fa rehefa tonga amin'izay le avy any amin'ny lanitra ny lanitra, nanaraka anazy ny zavatra avy any amin'ny lanitra ny lanitra mahafaka amin'ny fahotana, dia ny fanahy masina izay resana anareo, dia io ny olona fa tsy mahay manao ratsy intsony tokoa, ary tena tsy navita nanao ratsy intsony. Ary sambatra izay tafaraka amin'ny Eliazo, fa tena tsy mahay manao ratsy intsony izy. Izao teny izao ny fanaporofona, fa i Eliazo zany dia ao amin'ny lanitra ny lanitra izy, ary tany amin'ny lanitra ny lanitra izy. Satria ny ao amin'ny lanitra ny lanitra no manana ny zava-masina, ary izay avy eo amin'ny lanitra ny lanitra no manana ny zava-masina. Ary ny zava-masina miaraka amin'izany Eliazo zany avy any amin'ny lanitra ny lanitra, dia ny fanahy masina izay natonga nareo tsy manota intsony. Ary rehefa tsy manota intsony ny olona, tanteraka mihitsy ilay teny hoe any amin'ny lanitra ny lanitra ny olona anankiray. Tafapetraka any amin'ny lanitra ny lanitra koa iny zany. Araka ny tenin'Andriamanitra hitantsika hoe fa ny fanjakatsisy dia ny amin'ny lanitra ny lanitra. Mazava zany fa Elia matoa nafaka olona fahotana dia tsy avy ety an-tany fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Mazava be io teny io. Dia tsy mba avy ety an-tany avy ety aminareo, fa raha zany dia tsy mahazo mitondra an'izao fanafana fahotana zao koa izy. Tahaka anareo hatramin'izay tsisy nafaka tamin'ny fahotana. Fa raha voalasa ny apôstôly maty dia tsisy intsony ny fanafana fahotana. Zava-doza no nataonareo olombelona, novainareo ny anarana marina. Zavatra hafa no tomponareo. Andriamanitra tsisy daholo no tomponareo. Mpiara-mamindra amin'ny devoly no tomponareo. Io ny zava-doza nahazo anareo io. Noho izany fanaporofona mazava be izay teny izay matoa afaka amin'ny fahotana zany ny olona miaraka amin'ny Elia, dia tsy olombelona tahaka anareo izy ny dikan'izany, fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Satria ny avy any amin'ny lanitra ny lanitra ihany no mahazo ny zava-tsoa avy eo amin'ny lanitra ny lanitra. Satria hoe azo omeny any alika izay zavatra masina. Ka ny zavatra mahafaka amin'ny fahotana zany, zavatra avy any amin'ny lanitra ny lanitra zany, dia ny fanahy masina. Tsy azo ny olona ety an-tany zany, hoe hoentin'ny olona ety an-tany zany fanahy masina zany. Aiza koa ny ampitombona an'izany. Fanahy masina ve avy any amin'ny lanitra ny lanitra dia ny olombelona kely io dia hitondra azy. Aiza ny apety an'izany aminao? Ianao maloto dia ny zavatra hoentinao masina be dia aiza ny apety an'izany? Ny fanahy masina ngeika zava-boary afaka miresaka sy miteny. Ary ireo mihitsy manao ny fanafana fahotana io no mibaiko ny eo asoany azy amin'izy mitary-dalana ho amin'ny marina. Dia izay no mahatonga ny olona tsy manota intsony. Ary zany fanahy masina zany dia avy any amin'ny lanitra ny lanitra zany. Rela hoe azo omeny alika zavatra masina. Izay miaraka amin'ny fanahy masina io zany zavatra avy any daholo vao mahazo mety io. Dia izay no mahatonga ny Elia hoe avy any Elia matoa miaraka amin'ny fanahy masina izay mandala amin'ny fahotana. Ary izay no fanaporofona fa avy any mihitsy ny Elia satria io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy manota intsony. Ary io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony lasa parfait. Ary zany ny fanaporofona mipoaka amin'ny tendan'ny olona. Fa tsy azo no lavina intsony zany. Devoly sisa ny mandahany zany ko izay mahadevoly ny devoly. Fa izay izy dia tsy atao hoe devoly. Izy tsy mety mamaly foana izy. Fa saingy tsy azo ny toerana kosiny io ny olona afaka amin'ny fahotana. Efa lasa tsy namana intsony efa tonga ny ilany amin'ny lanitra ny lanitra. Izany no midika. Fa tonga dia avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Io izy io hitanareo io sariny io. Za izay miteny io. Elia io.
fahatelo zany zay fa ny tena mipetraka farany am'izay efa mazava aloha zany iny eny fahafahana ny fahotana no profo fa tsy ave tia-tany ely fa avy any amin'ny lanitry izy fa tsy maintsy nalefa olombelona izy mba hamonjy anareo tahaka nataony Yehosoa satria tsy maintsy hiara-monina aminareo olombelona izy tahaka ny Yehosoa koa zay zoko malalany dia tsy maintsy natao olombelona izy nateraka ny vehivavy koa izy tahaka ny Yehosoa fa ny tena mipetraka manino izy ny manambady valy teny omeko anao Yehosoa tsy manambady satria izy tsy tia hanambady fa tsy misy lalana mihitsy miteny fa tsy mahazo manambady Yehosoa raha tonga taty fa izy mihitsy tsy tia hanambady satria tsy tiany zany ary tsy mety aminazy idirany ely azy zany fa nazy voninahitra ho azy manak'izay fa ny lalànany Yehosoa mihitsy dia tsisy miteny mihitsy aza manambady zany ny lehilahy zao ny lalàna ny dada Iava noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny kaikamana ny vadiny ary laso nofiray izy roroa tsy misy Yehosoa nandravan'izany teny zany mihitsy eo raha vaky ty teny tary amin'ny fanamboarana anareo ty fa raha zany dia efa tsisy manambady tsony ny olona ino nge mbola manambady tsy nandravany didiny dada Iava mihitsy zany Yehosoa zany tamin'ny famoronana anareo fa navela hiteraka ny olona ary mbola mitoy zany mandrakandroany mbola tsy namoaka didy mihitsy ny Yehosoa aza miteraka tsony nareo olombelona fa aoka tsy hivaty tsony lasy ny vavy tsisy nanao an'izany mihitsy noho zany ho an'ireo izay minazy fa manino ny ely amin'ny manambady ianao ke zany manohitra ny lalàn'Andriamanitra fototra mihitsy zay nge nateraka olombelona koa ely any nge natao olombelona tahaka ny Yehosoa izay na tonga nateny hoe izy ny tsy tia hanambady ny amin'ny momba anazy manokana dia tsy idirany ely any mihitsy zany fa raha ohatra ny Yehosoa zany ka mba tia hanambady tety avy natao tsara mety zany fa zany efa milaza fa izy tsy nanambady izy ary marina zany inona ny antony izy ny tsy tia hanambady satria tsy te hianambady fotsiny zao izy zay ny tiany zay ny mety aminazy fa tsy afaka hiditra amin'ny momba ny Yehosoa manokana mihitsy fa raha ny lalànany Yehosoa dia tsy nanova ny teny ny dadany mihitsy izy Iavano anarana dada Iavano no teny hoe manambady nareo mba hiteraka nareo afaka manambady mihitsy ny olona fa napetraka Yehosoa kosany hoe aoka ny lehilahy ray ho vadiny vehivavy ray ary aoka ny vehivavy ray ho vadiny lehilahy anankiray valy teny omeko an'ilay fivavahana izay milaza fa hoe tsy mahita ao anatin'ny baiboly izy fa hoe lehilahy ray dia manambady vehivavy ray ary vehivavy ray manambady lehilahy ray satria mandeha be anatin'ny internet any zany teny zany za tsy anona le fivavahana fa mahafantatra an'izany ho an'reto manambady bidibe reto dia meko anao ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo rehetrarehetra izay miteny an'izany fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany adoke jevatsika izay teny zay satria parantesy kely menanareo zany ary hatramin'ny bokyny Kolosiana angamba izina sy diso rokarona kely indray letraroka kely indray aloha azo kely aloha azo aloha tena tsy efako misy tsy tany indray Richard Korintianina voalohany moa fa tsy Korintianina voalohany 7:2 Korintianina voalohany 7:2 dia amin'ny teny frantsay toutefois pour éviter l'impudicité zany hoe mba hialana amin'ny fijangajangana zany que chacun ait sa femme que chacun ait sa femme
Cela veut dire que un homme, un mari, doit seulement avoir une femme. Zany hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Et que chaque femme ait son mari. Donc une femme doit se marier avec un seul mari, un seul homme. Voilà la loi du mariage. Ka valy teny omeny anareo rehetra izay minazy hoe aiza misy minazy ao anatin'ny soratra masina fa hoe lehilahy anankiray dia manambady vehivavy ray fa tsy maintsy manambady vehivavy be dia be ny lehilahy. Non. Lehilahy ray manambady vehivavy ray. Io izy io. Korintianina voalohany toko fahafito andininy faharoa. Io zany avakeo. Lalàna ny Yahoshua, le dernier prophète. Miverina any amin'ny voalohany. Lasy vavy nanamboarana anazy e lehilahy ray ho amin'ny vehivavy ray. Zay no nanamboarana anareo araka ny boky Juda. Eo amin'izay zay ny lalàna ny Yahoshua. Fa tsy misy Yahoshua amin'ny teny mihitsy hoe aza manambady nareo. Hoe aza manambady tsy hisy an'izany ety amin'ny Yahoshua. Zava-doza ary zany satria mandrara lalàna fototra nataon'ny dada Maria Iavany zany. Ka Eliany dia nisafidy ny hanambady. Tsy misy fandikan-dalàna mihitsy zany na ny kely azy. Fa ataovy ray fotsiny ny vadinao. Fa ny vadiko dia anankiray. Dia mety be mihitsy zany. Tena tsisy olana mihitsy zany. Nanaraka lalàna tsara mihitsy zany. Lalàna ny famoroana ny olombelona izay lasa ny vadik'olombelona tety. Ka zany na dia avy eny amin'ny lanitry zany. Za koa nataony dadako iayava ho lasa olombelona dia manaraka lalàna amin'ny tany amin'ny maha-olana tsisy olana mihitsy zany. Dia teny ianao hoe ka ahoana ny voalaza teny Andriamanitra hoe tsisy manambady ny avy any amin'ny lanitra fa tahaka ny anjely. Ka le anjely ange tsy nivadika olona. Tsy nisy anjely navadika olona zany tety aminareo tety. Fa ny anjely dia zava-boary mandehandeha izy dia miveriny amin'izay naniraka anazy foana eny izy. Miveriny amin'ny toerana izay nametrahana azy izy. Zay ny toe anjely. Fa tsy nivadika olona ohatry ny Elia zareo. Fa Elia nivadika olona. Natao olona mihitsy ny Elia. Dia zany mahatonga ny hoe afaka manambady Elia satria izay ny tiany Elia. Ary izay koa no nandaminana ny lalany dia bety izy manambady. Misy olana mihitsy izany. Ary ny dadako ilay naniraka ny fanahy masina niaraka tamiko nankaty. Ilay nanendry anahy izy mihitsy miteny an-dalanao manambady. Inona ny olana amin'izany? Nanaraka lalàna mihitsy ny izay. Ary ny fanarana lalàna tsy midika hoe fahadisolana fahotana. Autorisé zany avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Dada Maria Iavany mihitsy nametraka an'izany lalàna zany. Fa napetra fotsiny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Ary vehivavy ray manambady lehilahy ray. Zay ny lalàna amin'ny fanambadiana. Rehefa manaraka an'izay ianao dia tsy hisy fahadisoana. Ka izay ny valy teny menalina hoe Elia akory dia toe anjely maso dia tsy hita maso izy. Fa mandehandeha izy. Ka ireo ilay teneny eo sao hoe fa amin'ny fitsangana amin'ny maty dia tsy hisy tsony manambady na voka-pakarona. Fa tahaka ny anjely any amin'ny lanitra ny lanitra izy. Ka ilay anjely any amin'ny lanitra ny lanitra tsy mipetraka ety an-tany navadika olombelona. Fa zareo dia anjely. Tsy olona izy fa anjely. Ka raha ataotsika hoe tsy mbola nivadika olona dia tsy mahazo manambady. Raha Elia zany tsy mbola nivadika olombelona ohatran'izao hitanareo zao hoe mihinam-bary miaraka ohatran'ny miara mandeha amin'ireo ambony tomobily hita maso miresaka azo resitahana. Raha ohatran'izay ny Elia ka tsy mbola misy ohatran'ny olombelona tahaka an'izao nateraky ny vehivavy dia izay na toe tsy mahazo manambady izy. Tsy mahazo manambady izy satria tsy mbola nivadika olona. Fa lasa klasy mitovy amin'ireo anjely ireo. Dia ny anjely tsy mahazo manambady. Satria tsy mbola nivadika olona. Tsy mbola niova olona zany izy. Fa raha vao iny foa izy niova olona
dia manaraka ny lalànany olona izy dikan'izay. Ka ay efa lasa natao olona dia manaraka lalànany olona izy dia afaka manambady izy araka ny safidiny. Ka ny nandefa nanambady dia ny dadako iava ary ny zoko atao izy ahosoany teny hoe no manambady fa izay ny mety aminao dia nanambady Elia ary tsisy lalàna manohitra an'izany. Afaka itsika hoe fataka ny injily any amin'ny lanitra izy aloha. Resarekako kely izay dia maneho Matthieu any izy fa Matthieu 22:30. Matthieu 22:30. Ivona kely ary olona. Vai. Misy gripa be mihitsy manapaky aty amin'ny paritaverina ity zao. Zay mahatonga dia mihevonevona be mihitsy. Mialatsiny amin'ilay tsy tia mihevona ko ino mikoseny maha olona ny olona tsy maintsy mihevona ary tina anao teo. Matthieu 22:30. Fa amin'ny fitsanganany maty dia tsy misy afakavady na voaka-piakarana fa ho tahaka ny injily any amin'ny lanitra izy. Injily any lanitra zany. Fa ny injily izay tsy nivadika olona, mbola tsy niova ho olona, reny tsy manambady reny. Zany hoe raha mbola any amin'ny lanitra anao zany ka tsy nivadika olombelon'ny rano anankiety dia tsy mahazo mivadika olona tokoa ianao zany. Satria tsy mbola navadika olona dia tsy mahazo manambady. Fa izay efa nirana ka novaina ho olona ety aminareo ety mahazo manambady mihitsy. Fa lalàna zany afaka manambady izy. Zay no tonga namteny hoe raha Iahosoa nanambady tsisy lalàna manohitra an'izany fa izy tsy tenao an'izany ary izy tsy natao izy zany tsy vonany andeha amin'izany satria tsy mety aminazy izy. Ka izay moa zany no momba anazy tsy idirako mihitsy zany fa amampamorona anazy izay tiany io. Fa raha ohatra izy nakavady tsy olana aminazy koa zany, tsy manohitra lalàna izy. Fa Elia natao olona, efa lasa olona Elia, nateraka olona izy, miaina ohatran'ny olona izy. Tonga manambady izy ny dikan'izay. Rehefa afaka manambady izy, inona ny olana aminao amin'izay? Eto ana teny lalàna izy satria miteny fa tsy mahazo manambady Elia. Lalàna izy atao fanjakana masina atao amin'ny Iahosoa. Tsy misy an'izany ato. Afaka manambady tsara mihitsy izy. Ary tena mahazo mihitsy izy fa tsisy lalàna manohitra an'izany. Ka izay zany nivaly teny amin'ilay ianao miteny hoe ahoana moa anao manambady? Raha avy any amin'ny lanitra anao koa ianao manambady. Tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo amin'ny Iahosoa fa mety be ary zany. Satria ny lalàna ny dada Iavaty hoe manambady ny lehilahy misaraka amin'ny ray aman-dreny dia manambady izy. Lalàna tsy maintsy atao zany raha lehilahy ianao. Ka zany tsy vehivavy fa lehilahy dia manaraka an'izay zany dikan'izany. Fa raha zany lasa sarim-bavy ka tsy mety zany. Zato sarim-bavy fa tena lehilahy mihitsy ny dia manambady pirofo fa lehilahy dikan'izay. Ary narako lalànan'ny zoko malalako Iahosoa dia ny lalàna narako dia hoe manambady ray ihany za ka vehivavy ray mivadiko. Manaraka lalàna mihitsy ary tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo na andray aza. Tsy misy hoe rehefa miaraka amin'ny Iahosoa nareo na avy any amin'ny lantilanitra dia aza manambady fa tsy mahazo manambady. Tsy misy an'izany ao a. Tsy miexiste ao mihitsy zany na ny kely ara.
fa mateonao tsy manambady a safidinao zay ary safidinao samy manana safidiny ka ny azy safidiko midadako miteny zany nao manambady fa zay mety aminao de nanambady zany ary tsy misy rahana manohitra an'izany ary mety be zany tsy mahita zavatra manirana am'izany ka izay le valy teny ho a averiko tsara ho anareo le miteny hoe raha avy any amin'ny lanitrilantry loko mihena manambady ko lalana zany lalàna mihitsy ny ara ty no arahako fa vehivavy ray fotsiny tsy maintsy vady de manaraka ny jeha fa azo atao tsara raha manambady ary tena fanapolofolona ny teny dadamara iavà zany fa rehefa anao misafidy hoe tsy anambady a ka safidinao ndray tsisy manohitra an'izany safidy io manambady anao safidinao zay tsy manambady anao safidinao zay fa mahazo manambady anao fa kosa raha ihany ny vadinao fa lalàna zany fa ao amin'io soa tsy misy hoe voarary anao manambady tsisy an'izany fa raha safidinao le izy a zay fa raha miova indray ny safidinao a za nambady siolana zany safidinao zay io a tsisy mabedy anao an'izany mihitsy manambady anao tsy bedy tsy manambady anao tsy bedy fa safidinao zay ka lalàna zao arahana zao fa ny devolo mitady andika lalàna mamorona lalàna tsy fantatra indray le devolo aiza misy lalàna tamin'io sao tsy mahazo manambady ny lehilahy avy any amin'ny devolo iny zany sary zany de mandrarany tsy manambady hoe vakitsika indray zay teny zay le vakitsika farany traka kely am'izay aloha somary mbola veriko kely mihitsy ny Timoty voalohany a toko faefatra lasolo hoe anao vetsikely le ana teo misy ny tenina mafisokety a Timoty voalohany toko fatelo a andiny faharoa ambiny folo Timoty voalohany a 3:12 Timoty voalohany 4:3 zafady indrindra Timoty voalohany 4:3 Timoty voalohany 4:3 zay mandrara tsy anambady anao mavaketsika misy andininy voalohany sy ny faharoa fa ny fanahy milaza marina Timoty voalohany toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro fivoriana dia emotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka tsy fampianarany demonia amin'ny fiatsaram-belatsy ny mpilaza lainga ka voapetaky ny vy mamay ny fihetretana sa misy olona mampianatra zava-doza zany ty olona fanahy mamitaka ny eo anatiny eo zany inona teo an'ity fanahy mamitaka ty zay mandrara tsy anambady ka ny olona miteny an'izany ianao tsy tokony manambady a fanahy mamitaka ny eo anatiny eo izay olona miteny an'izay fanahy devolo ny ao anatin'izay olona zay de mandrara ny ilay hoe ahoana ianao manambady ikazay manko hoe ianao tsy mahazo manambady de zay olona zay zany zay miteny an'izany a fanahy mamitaka ny eo anatiny eo satria mandrara ny programa ny dada iavà amin'ny olona namboary ka rehefa nisy olona ny programeny dada iavà ho tonga olombelo ary lasa lehilahy de mahazo manambady izy fa ny mandrara ny lehilahy anankiray tianambady de olona fanahy mamitaka ny anatin'izay olona mandrara zay ka mietreta zany zay manao zay hevitra zay rehetrarehetra fa vao mety tena madivolo be anao zany mahazo manambady tsara zany Elia zany lalàna mihitsiny zany ary manaraka an'izany tsara mihitsiny fa kosany a
manambady tokana lalàna zay. Dia izay ny namaranako ny teniko antsika rehetra koa mirary soana rehetrarehetra eto amin'ity planeta terre nareo ity, aza manaiky fampianarana demonitso sy oletiny demoni fa manarah ny Eliany zay. Mazava aminareo zava-drehetra zao alefa ny devoly taolo ny hevitra rehetra zao dia mandeha ho azy koa ty mivavaka. Izy aminazy fa raha avy any amin'ny lantilanty ilay dia tsy afaka manambady izy rehefa ety. Eliany ke fa lasa olombelona fa raha tsy mivadika olombelona kosa ny Eliany tsy mety zay hevitra zay. Fa raha vao lasa olombelona izy dia tsy maintsy manaraka ny lalàna ny maha olona anazy izy. Fa lalàna zany raha avy any amin'ny dada malala iahy avany lalàna amin'ny maha olona ny olona dia tsy maintsy arahana zay. Ny tsy fanarahana zay kosa dia mety. Fa raha ianao indray no misafidy hoe za tsy anambady indray safidinao iny fa tsisy mandrara safidinao amin'izay. Safidy ohatra Yehosoa safidy ny tsy anambady tsisy mandrarana azy amin'izany mihitsy. Fa raha nanambady ary izy dia tsisy mandrarana azy tsy anao zay koa hoe lalàna ny dada iavany manambady. Fa saingy izy moa efa lasa nandeha Yehosoa ny tiako tenenina. Anjarany eny amin'izay zao mandeha. Izy zany mbola tsy vonona ny anambady fa maty moa Yehosoa. Ka izy tsy tao anatin'ny programme anambady fa Eliazy eo fa efa eto aminareo izy programme anambady tsy misy fahadisoana mihitsy zany na kely azy ao amin'ny Yehosoa. Ary mety be ary zany. Vao miara zany tsara. Misy namana makivaky amin'ity fiainana ity mila namana ity a. Ka tsy olana mihitsy zany, tsy mandika lalàna mihitsy zany na ny kely azy. Zay nga manonteny tamin'ny fampianarana. Ataontsika larana fahenina zany fampianarana androany. Larana fadimy ty dia ty atao larana fahenina ty ilainy ty fampianarana lefan'ireo androany ty a. Ilainy zao tontolo zao. Satria efa manomboka mamaly zay ty ampitan-dranomasina. Efa voadona amin'ilay fampianarana marina azy ireo dia efa manomboka miteny zavatra tsy fiteny amin'izay. Fa ny eo ny resy lahatra, ny tsy resy lahatra, dia hitantsika eny ihany toy ny fa Eliahy tsy maintsy mikaroka na dia iray fotsiny ihany moa efa mahafaly any dadako iahy avà zay. Dia miraso antsika samy tena soa tonga hafa daholo raha pitso mamonjy ny fivoriam-bavaka. Aza misy mitaraikiraiky any an-trano antsony fa tonga daholo manome voninahitra ny dada iavaka Yehosoa mamonjy ny fivoriam-bavaka amin'izay any amin'ny fiangonana fiangonan'i Yehosoa zay misy any Elia ambassadeur-n'i Yehosoa. Tadiavo zay Elia zay ambassadeur-n'i Yehosoa. Dia miraso antsika samy tena Yehosoa ary hivavakitsika. Sotra betsaka tata-mala iavao. Sotra betsaka ny amin'izany teninao zany. Ny amin'izany fampianarana nomenao zany. Fampahafantarana izao tontolo izao ny fahamarinana avy any aminao dia ny fototra avy any aminao. Dada mara iavao tsy Yehosoa malalako. Ny tany izay rehetra nampianariko izay nambarako ny ianao ary dia maneho ny voninahitra ny amin'ny teny. Maneho ny hasoavana ny amin'ny teny. Ary izay rehetra nampianariko dia hamonjenao olona, hamonjenao fanan'olona hoentina ho any aminao dada mara iavao ho valiny raha ny Yehosoa. Sotra betsaka Yehosoa malala fa avy any aminao daholo zao zahatra rehetra soeniko. Sotra betsaka. Ka io ny olona mba ho tonga soa any aminao ho any amin'ny lanitra. Ary vonjeo izay rehetra mitady fanafana sy famonjena dada mara iavao ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anao izany vavaka rehetrarehetra zany. Halleluja. Amen. Dia miraso antsika rehetra samy tena Yehosoa ho amin'ny fahafiarahantsika ho amin'ny raha-pitro indray. Tena Yehosoa daholo. Mandrapeo an'Andray azy.